Samy mitady lalana avokoa, na lahy na vavy, na tanora na lehibe, fa mitady lalana ho aiza nefa ary mifandaharana. Fa ny miarabanao indray ny tenako Joanna Razanakoto miaraka aminao atao anatin'ny fandaharana ny Antanorano. Ie, samy mitady lalana daholo indrindra fa ny tanora amin'izao fotoana izao. Lalana tavoana, lalana andresena, lalana mba hananana fiainana tsaratsara kokoa. Nefa tsy ny lalana rehetra mety, tsy ny lalana rehetra ny tsara, tsy ny lalana rehetra no ahavelona anao, tsy ny lalana rehetra ny ahafiara anao. Dia hozy izy ianao hoe ka inona re? Dia inona izany ilay lalana tena izy ary ohatra amin'ny farany ary mifandaharana. Ny tanora amin'izao fotoana izao dia mieritreritra hoe ahoana ary ny fomba iainako fiainana tsaratsara kokoa. Raha efa miasa dia mitady lalana hoe ahoana ny azona asa tsaratsara kokoa. Raha mianatra dia hoe leo be mianatra eto Madagasikara fa ahoana ny hitadiavana lalana any ivelany. Ohatran'izany, tsy hoe ilay mitady lalana ratsy fa hoe lalana ho aiza dia avy aiza ilay lalana. Raha ohatra ianao ka tanora izao dia mitady lalana hoe misy olona miteny izao hoe ity lalana ity aky atafoana azona zao ity lalana ito andehanana dia afaka tafiditra miasa ao manao an'izao concours izao dia tonga dia voaray, ohatran'izany. Misy nefa ny lalana rehefa ohatr'izany dia misy zavatra ohatrany lasa mifangarongaro. Misy ohatra hoe raha hiditra amina asa ohatr'izao dia misy entretien ohatr'izao dia ilay entretien izay tsy dia tsara loatra ny misy tambiny ambadika ilaina aminao, izany hoe lalana animanao izany ilay izy. Misy koa hoe tsy maintsy hoe lalana mba lalana azona an'ilay asa ohatra dia mila mandoa an'izao volo izao, izany hoe tsy zavatra madio dia lalana maloto izany koa, lalana tsy marina dia avy eo lasa hanenjika ny eritreritro sady lasa tonga hoe fahotana ho anao mazava ho azy. Dia rehefa mandeha amin'izay lalana tsy izy izay dia be dia be ny mamono eritreritra hoe mety io e, rehefa ny ariana any dia hita eo foana izay toy ihany. Fa nefa ny misy conséquence ilay lalana safidianao amin'izao, indrindra fa amin'izao fahatanorana izao. Tianao tenenina hoe aza maika, aza manao hoe aleo fa izay dia hita eo izay any ariana any, aza miny tsy mahafantatra na miny tsy miraharaha. Fa misy ilay lalana tena izy nge, misy ilay lalana tsy hanenenana, misy ilay lalana tsy mangataka taminy aminao, fa hozy izy fotsiny hoe izao ilay lalana tsy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray afa tsy amin'ny alalako hozy izy. Izay ny tenin' Jesosy nge. Dia hozy izy hoe raha ohatra hozy izy ka izy izay nahafon'ny zanany natolono antsika hozy izy dia moa avy eo hozy izy tsy ameny antsika koa ny zavatra rehetra. Any amin'ny boky Romanina toko 7:23 misy amin'izay. Ao anatin'ny zavatra rehetra nge ilay zavatra tena hipepeponao io hoe tena ahoana ny atafoany eto, tena ahoana ny azona asa, tena ahoana ny azona fahasalamana, tena ahoana ny ananako fiainana tsara. Tsy hoe akory hoe rehefa miresaka hoe nenareo koa resaka Andriamanitra izany foana dia hoe rehefa any an-danitra izany dia hita eo, fa tsy izay fotsiny nge fa ny zavatra rehetra izany nge dia fiainanao amin'izao hoe ilay zavatra tianao ho azy hoe izy anie hozy izy manana hevitra hiverana anao hozy izy nge ilay nanao anao, izy ilay namolavolanao dia izy manana an'ilay hoe tsy ny lalana mety izany ho anao dia hozy izy izao hoe resy Jesosy hoe izy ilay lalana, izy ilay manana fiainana tsara ho anao. Raha ohatra ianao ka mbola variana hiditra amin'izay lalana karazana lalana ambany tany, karazana lalana hoe piston na ohatra hoe olona hoe tia hono izao dia tia hono izao, ho diso fanantenana eo foana ianao, avy eo aty amin'ny farany misy nge olona ohatrany hoe mody manampy izy dia avy eo hoe hozy izy hoe za nge nahatonga niny ohatr'izao hoe inga ohatra izao raha tsy izay, raha zao fa dia ohatrany hoe lasa mila tambiny izany ilay olona dia mety hoe tonga ka hatramin'ny hoe raha ohatra ka hoe tsy mifanaraka aminy ianao rehefa any ariana any ohatra dia avy eo hozy izy hoe sy tompoko ilay zavatra nomeko anao fa ianao nge tsy ohatr'izao raha tsy izay dia ohatran'izany mandisy fanantenana mahatonga anao hoe dia amerina ka hatramin'ny voalohany indray hoe izany efa firy taona aty aoriana dia amerina ka hatramin'ny voalohany. Fa izao ianao dia izao mbola tanora izao dia hoe safidio ilay lalana tsara, lalana tsy hanenenana, lalana tsy azonao hoe hampalahelo anao, fa lalana hitondra fifaliana sy fiainana ho anao ary dia lalana hitondra fiadanana ho anao satria tena misy izany fa tsy tantaraina fotsiny dia afaka hiainanao ihany koa. Misaotra anao nanaraka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany mino fa nisy zavatra niraisinao, safidio Jesosy fa izy ilay lalana tena izy, tsy ho diso anjara mandrakizay ianao miaraka aminy.
amanaraka indray.